Manahoana daholo eo Katy ny anarako. 5 taona, mpianatra ao amin'ny Lekôly Sabotsina Miana, kilasy première D. Androany resaka aminareo momba ny ornithologie, izay siansa mianatra momba ny vorona. Salama daholo eo, Stéphanie ny anarako, dia mianatra sy miasa manokana momba ny vorona eto Madagasikara. Bonjour, Aristide anarako, guide local eto Maromitsaha, manana spécialité momba ny vorona. Tao amin'ny ala Maromitsaha no misy ny toeram-pilasianay. Vao mangiran-dratsy dia niomana ary nandeha nitady vorona izahay. Eny am-pandehanana dia manangana lisitra antsoina hoe liste de Makinon, mirakitra ny toerana, andro, orana ahitana ary ny anaran'ny karazam-borona hita. Namotaka sy malama ny lalana. Eny an-dalana dia mandeha moramora eo amin'ny 2.5 kilometatra isan'ora eo. Rehefa mandeha dia mihaino sy mijery tsara satria sarotra ny mitady vorona. Raha maheno feony dia raisina amin'ny alalan'ny dictaphone izany. Raha mahita kosa dia jerena amin'ny maso lavitra. Isaky ny mahazo karazana 10 dia manao lisitra vaovao hatrany. Rehefa tafaverina tany amin'ny toeram-pilasiana izahay dia nanamarina momba ny ilay vorona tao anaty bokom-borona. Ireto ary ohatra amin'ireo vorona hitanay. Mandra-peo nareo!